t'invite à reprendre ce refrain. Atmosfera lanica Tarijayao Aitanawa Atmosfera lanica Ajutayao Urame mi vatavat Kavutsuni usucha Nyafunao You are the atmosphere Lanita. Mais aujourd'hui, Jésus veut guérir des cœurs brisés. Le Saint-Esprit m'a touchée pour prier pour les cœurs brisés aujourd'hui, pour les cœurs qui sont encore lourds et je vous invite aussi à prier avec moi, à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, nous prions Seigneur pour tous les cœurs qui sont lourds, nous prions pour les personnes qui portent un fardeau Seigneur, les personnes qui ont été blessées par leur passé, blessées par les personnes de leur entourage, Seigneur, ces personnes qui portent ce fardeau, Seigneur, jusqu'à maintenant. Maintenant, je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour où ils abandonnent tout à tes pieds, Seigneur. Tout ce qui les limite, Seigneur, tout ce qui les empêche de te voir, Seigneur. Parce que seuls ceux qui auront le cœur pur, Seigneur, ceux qui ont le cœur pur peuvent te voir, Seigneur. Arrache tout ce que tu n'as pas planté, Seigneur. Que ton sang nettoie nos cœurs, Seigneur. Que ton sang nettoie chacun d'entre nous, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à te recevoir, à te laisser agir pleinement, Seigneur, et à profiter de la liberté, Seigneur, pour laquelle tu es mort, Seigneur. Cette liberté que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur. Et nous voulons continuer à chanter que tu es notre seul désir. Attire-nous à toi, Seigneur. Attire-nous à toi parce que tu es notre seul bonheur. Tu es notre seul espoir et c'est en toi qu'on trouve la paix, Seigneur. En toi, on trouve un refuge. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, Seigneur. Quand David était dans le désert, Seigneur, il avait soif de toi, Seigneur. C'est en toi qu'il a trouvé, qu'il a assouvi sa soif, Seigneur. Et Seigneur, ce ne sont pas les choses matérielles qui nous satisfont, Seigneur, mais c'est toi. Attire-nous à toi, Seigneur. Nous ne voulons que toi, Seigneur, aujourd'hui. Kanitwela Siya fukichaba Toujours ilala na Itwawan ilana Yana umila
laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Et là, nous avancerons et déclare: oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Et garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Pour continuer, je vais vous faire un petit témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Comme vous le savez, il y a eu la retraite la semaine dernière. Et en fait, moi, je m'étais dit que je ne vais pas aller à la retraite parce qu'en fait, je suis en période d'examen pendant tout ce mois de mai là. Et j'ai à peu près environ j'ai 2 années de cours à apprendre, c'est-à-dire les cours de l'année dernière et les cours de cette année pour l'examen. Ça me fait environ, on va dire facilement, une centaine de chapitres à apprendre. Et en fait, j'ai dit à Dieu que j'aurais aimé y aller, mais que je ne peux pas y aller parce que il faut que je réussisse cet examen parce que j'ai déjà trouvé une école pour l'année prochaine. Et Dieu m'a mis dans mon cœur, vas-y tout simplement, ne te soucie pas de ton examen, ne te soucie pas de tes cours, parce qu'en fait, je vois ton cœur qui veut me rencontrer avant tout. Du coup, je suis allé à la retraite. Avant de partir, je pense que j'ai révisé qu'un seul chapitre sur les 13 que je devais réviser. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais réviser dans la voiture, je vais réviser là-bas pendant les temps libres. Dans la voiture, j'ai fait que dormir. Dans les temps libres, j'ai fait que chanter. Du coup, j'ai rien révisé. Et le dimanche, en fait, je m'étais dit, il faut absolument que j'arrive à 13h à Paris. Comme ça, je peux réviser durant tout ce temps-là. Mais Dieu a décidé autrement. Le chauffeur nous a fait plein de détours. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je trouve un moyen d'arriver à Paris le plus tôt possible. Du coup, j'ai changé de voiture et pour essayer d'arriver plus tôt à Paris. Et je suis arrivé à 18h à Paris. Et j'arrive à Paris, je me suis dit, bon, il est 18h, j'ai encore un peu de temps pour réviser, je vais réviser. J'arrive à la maison, dès que j'arrive, mon père il me dit, va retirer de l'argent. Du coup, je ne peux pas réviser parce que je dois ressortir pour aller retirer de l'argent. J'arrive là-bas, je prends 1 heure, je reviens, ma mère elle me dit, va faire à manger. Je me suis dit, mais c'est quand je vais réviser en fait? J'obéis, je fais à manger. Et là, il est 20h. Et je me suis dit, bon, je vais réviser. Je lis une feuille, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Du coup, je me suis dit, bon, voilà ce que je vais faire. Je vais réviser 3 chapitres. Et le lendemain matin, je vais juste me réveiller plus tôt
pour réviser. Je passe à 10h. Du coup, j'ai décidé de me réveiller à 7h. L'école, c'est à 10 minutes de chez moi. Le soir, je révise 3 chapitres, je me réveille. Je suis au bout de ma vie, j'ai encore envie de dormir. Du coup, je lis une feuille, je dors. Je me réveille, je relis une feuille, je m'endors. Je dis, ça va être chaud là, je vais pas réussir à réviser. Mais après ça, en fait, j'ai reçu comme une sorte de paix en moi. Comme Dieu qui me disait, va juste en paix et pars. Parce que tu as décidé de m'obéir, alors sois juste en paix pour ton examen. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Je vais en chemin, je vois mes amis. T'as révisé quoi? J'ai un peu de gratter les fiches. Ouais, c'est quoi ta fiche? Donne-moi un peu. Je lis comme je peux, mais il n'y a rien qui rentre. Et là, le jury m'appelle. Ouais, monsieur Charolois, c'est à votre tour. C'est un oral. Il me donne mon sujet. Et il y a 3 questions sur ce sujet. Du coup, ça porte sur les 13 chapitres que je dois apprendre. Je vous ai dit qu'avant de dormir, j'ai lu 3 feuilles. Ce qui est tombé, c'est exactement les 3 feuilles. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, Dieu est grand. Dieu est grand, il est bon. Même si je n'ai pas révisé, Dieu, il a vu mon cœur qui avait soif de lui avant tout. Et c'est là où en fait, les gens ne peuvent pas comprendre comment ça se fait, tu n'as révisé que 3 chapitres et c'est ça qui tombe. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un Dieu qui est grand et j'ai un Dieu qui est bon et il ne m'a pas laissé tomber. Et en fait, il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toute situation. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de mon lendemain. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de mon avenir parce que je sais qu'il y a un Dieu qui trace déjà tout pour moi en ce moment. Et je ne sais pas ce que Dieu a fait pour vous, mais je pense que pendant cette retraite, il y a eu pas mal de témoignages. Et en fait, là, je pense à Mythe qui nous a fait un témoignage aussi. Et j'aimerais que Mythe, tu nous fasses ce témoignage, s'il te plaît. Pape, en fait, c'est pour vous montrer à quel point Dieu il a agi en fait durant cette retraite. Et que même si on ne l'a pas vu, il était au contrôle de toutes choses. Alors Mythe, je t'invite à faire ton témoignage aussi, s'il te plaît. Il m'a un peu pris de court, mais je vais essayer d'être le plus clair possible possible dans mon témoignage. En gros, tous les mercredis, nous les groupes de louanges, on se réunit en ligne. Et il y a 2 semaines, c'était mon tour de faire le partage. Et donc, Dieu m'a mis un cœur un sujet sur la confiance en Dieu. Et en fait, les circonstances ont fait que j'ai pas pu partager ce jour-là. Donc, ça a été reporté 2 semaines plus tard, donc ce mercredi. Et donc, le partage que Dieu m'a mis à cœur était resté juste au titre de confiance en Dieu dans mes notes, sans rien en dessous. Et donc les semaines se sont passées, on est parti à la retraite, etc. Et la veille de mon tour, c'est-à-dire là où je devais partager, j'ai fait une prière. Je me suis dit, il y a 2 semaines, certes, j'avais quelque chose à partager, mais en fait, je voulais que ce que Dieu me met à cœur soit inspiré par lui, et je veux pas juste partager pour partager et voilà, mais je veux vraiment vivre ce que je partage. Et donc j'ai fait ma prière la veille et vers 3h du matin, j'ai été réveillée. Et j'ai été réveillée parce que mon père il a fait une malaise et donc il était essoufflé dans la nuit. Et mon premier réflexe, c'est que en fait, c'était trop, c'est la première fois que ça m'est arrivé, donc j'ai paniqué, j'ai tremblé, etc. Et après, j'ai prié et petit à petit, une paix s'est installée en moi. Et Dieu, il m'a rassurée, il m'a dit, mais en fait, tout ce qui se passe là, c'est juste une réponse à ta prière, fais-moi juste confiance. Et donc une paix s'est installée en moi. J'ai pu reprendre mon calme, etc. J'ai appelé les pompiers, on est parti aux urgences, etc.
Et gloire à Dieu, il a rien. Il a rien du tout. C'est juste qu'il fume, donc son poumon est un peu chargé. Mais c'est tout ce qu'il y a eu. Et je sais qu'en fait, tout ce qui s'est passé, Dieu l'a utilisé pour justement montrer sa gloire. C'est-à-dire que peu importe par quel chemin on passe, en fait, Dieu, il utilise ça pour sa gloire. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris de ça, par exemple, c'est son passage aux urgences. Nous, on a beau lui dire « arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer », il ne nous écoute pas. Mais le fait d'être passé aux urgences et d'entendre le docteur, etc., ça l'a remis en question, etc. Et donc, en fait, pendant notre passage aux urgences, je commence à reprendre mes notes, etc. Et c'est ça que Dieu m'a mis à cœur. C'est-à-dire que, oui, tu me demandes de te faire vivre ce que tu veux partager. Donc voilà, tu veux avoir confiance en moi, voilà ce qui se passe. Et suite à ça, en fait, Dieu, il m'a rappelé qu'il faut qu'on apprenne à lâcher prise. C'est-à-dire que Dieu, il ne peut pas agir tant que nous, on veut gérer la situation. C'est-à-dire que si je parle de la situation de mon père, pendant des années, en fait, en tout cas pour ma part, je me suis battue pour le faire changer, mais je ne peux pas le faire changer. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Et peu importe la manière dont il passe, peut-être que c'est quelque chose qui fait mal à ta chair, quelque chose, voir quelqu'un qui t'est cher s'essouffler et être malade, etc., c'est jamais bien. Mais Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Et là où je suis encore confortée dans l'idée que Dieu a utilisé cet épisode-là pour sa gloire, c'est que quand on était parti à la retraite, mon père, il était tout seul à la maison. Donc tout ça aurait pu se passer pendant que nous, on n'était pas là. Mais ça s'est passé quand on était là. Et donc en fait, c'est juste Dieu qui a orchestré tout ça. Et dans ce témoignage, j'aimerais vraiment vous encourager à peu importe les situations dans lesquelles vous passez, à lâcher prise. Et pour finir, il y a une illustration qui m'a beaucoup marquée. Quelqu'un a un stylo ou un objet? Est-ce que tu peux tenir vite fait ça? En gros, supposons que ça c'est un couteau. Et là c'est la lame du couteau. Et ça représente tous nos problèmes, ça représente nos soucis, nos fardeaux. Et ça c'est nous. Et donc on le prend, on se dit c'est mes problèmes, c'est à moi. Et on prie, on veut demander à Dieu, enlève mes problèmes, etc. Mais nous on veut pas lâcher. Dieu il essaie d'enlever, mais la lame elle va nous blesser. Et c'est là où il faut lâcher prise tout simplement. Et Dieu, il œuvre, c'est lui qui œuvre. Donc en fait, je vous encourage à lâcher prise dans tout, peu importe les situations dans lesquelles vous passez. Et voilà, gloire à Dieu. Alléluia! Dieu est bon, n'est-ce pas? Ah, vous êtes timides les amis là. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et on va déclarer alors qu'il est fidèle. Tu as toujours été fidèle. Amen. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai la bonté de Dieu. Déclarons-le tous ensemble. Tu as toujours été fidèle. Dans chaque situation, tu as été fidèle, Seigneur. Tu as toujours été là pour moi.
présence de Dieu. Et on va déclarer que tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Dans chaque situation de ma vie, Seigneur, tu as été fidèle, Seigneur. Tu as toujours Du début été jusqu'à la là. fin, tu as été là pour moi, Seigneur. Trois. Ok. Là, on se rapproche, mais vous êtes encore un peu limité. On réessaye. 1, 2, 3. Alléluia. Ok. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est parti. On peut acclamer? Sois pas timide. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte les demi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme.
J'élève ma voix. Hey. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni, béni, béni l'Éternel. Oh, ok. Woo! Que ceux qui vivent, qui respirent, à vous, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Alléluia. Là où tu es, prépare-toi à danser pour Dieu. Parce que dans toutes les circonstances, hey, c'est Dieu qui est fort. Hey. Alors, ne sois pas timide, mais sois juste prêt à acclamer et à adorer ton Dieu. Ok. Tu peux danser là où tu es. Hey. 1, 2, 3, 4. Hey. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. Dans ton foyer, dans tes combats, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est. Hey, hey, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Un pied. On y va, on va danser tous ensemble. Il ne faut pas être timide dans la présence de Dieu. Ensemble, on va faire. En bas, en haut, à gauche, à droite. Encore une fois. En bas, en haut, à gauche, à droite. Ne sois pas timide, encore. En bas, en haut, à gauche. Est-ce qu'on peut saisir la victoire ensemble? Je saisis la victoire, je saisis la victoire, hey, je saisis la victoire. À gauche, on saisit la victoire. Je saisis la victoire, je saisis la victoire, je saisis la victoire. On est vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, hey, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. On peut chanter ensemble. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu est fort. Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. Ok. Moi je pensais que je savais pas danser, mais en fait je me rends compte que je danse mieux que vous là. Hein? Là vous êtes trop timide. Quand on dit c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Allez Papa Stella, hey! C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu dans tes combats, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu, et dance. Woo! Tous ensemble, on va avancer ensemble vers le royaume. Alléluia. Je compte à 3 et on avance tous ensemble vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Vers l'avant. Et on est là le Seigneur ensemble. C'est facile. On recule ensemble. Je sais que vous n'avez pas vraiment d'espace, mais vous pouvez vous mettre de tous les côtés et avancer ensemble avec nous, parce qu'ensemble on avance vers le royaume de Dieu. Alléluia. Prends ton coéquipier de royaume, prends-le, chacun son coéquipier. Ok, on va marcher ensemble dans le royaume. Ok, allez, on veut plus voir de trous là. Tous ensemble, on va tous au royaume, même direction. Ok, c'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. Hey. Woo! Acclame. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ok. Oh! Hey! Merci!
Alléluia, c'est Dieu. Hey, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est C'est fort. Dieu qui C'est Dieu qui est dans fort. les combats, C'est Dieu qui est dans fort. les situations. C'est C'est Dieu qui est. 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 C'est Dieu qui est C'est fort. Dieu qui est. C'est Dieu qui est C'est fort. Dieu qui est. C'est Dieu qui est Est-ce qu'on fort. peut pousser des cris de joie? Regarde la personne à côté de toi. Si elle transpire pas, dis-lui c'est pas normal. Donc, le prochain chant, vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très bien. Et sur ce chant, si ton voisin transpire pas, ramène-le devant ici avec nous. C'est bon? Ok. Yidera Kwanao, c'est socio. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ah non, ça c'est trop timide. Des cris de joie pour Dieu. Alléluia. Irasiubita, Nika Bifalina, Kurieta, Irasiubita, Nika Bifalina, Esa litanan. Hey. Et on déclare tous ensemble. C'est parti. Rampula e fatali, Yanara Nirana Hirao, 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 Hirao. Lidera Kwanao, Lidera Kwanao, Lidera Kwanao, Tesocio. Lidera Kwanao, Lidera Kwanao, Lidera Kwanao, Tesocio. Hey. Se sossi veriani, non me ci chiuderai,
mialy nomendriky ho teraina nambola eto antany nianaranirangirao hirao 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 iterako anao iterako anao iterako anao Jesosio iterako anao iterako anao iterako anao Jesosio iterako anao iterako anao iterako anao Jesosio iterako anao élève ta voix église et chante avec nous alléluia élève ta voix iterako anao iterako anao iterako anao Jesosio on continue sans les choristes église iterako anao d'un cœur uni, déclarant tous ensemble iterako anao iterako anao iterako anao Jesosio iterako anao iterako anao iterako anao Jesosio. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On va accueillir le prochain serviteur de Dieu pour la parole. Aleluia. Bola tamana. Santo Jesus. Sotran'i Jesosy indray isika fa tonga somasara eto amin'ny fiangondransika indray androany rehefa avy nanasika ny la retraite tamin'ny herinandro izay tena sorina lehibe n'Andriamanitra tokoa. Alléluia. Be dia be ny zavatra nitranga tandritran'ny la retraite be dia be ny zavatra révélation be dia be koa nafatan'Andriamanitra antsika tsirairay avy dia mbola fanamafisana an'izany ny zavatra nataon'ny fanamasina ao am-poko androany dia momba ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Faka isika ny teny soratra masina ao amin'ny Timoty 2:4 dia faka isika ny 7 sy ny 9. Timoty 2:4 7 sy ny 9 minaran'i Jesosy manao hoe fa ny anganongano ratsy fanaom-bavy antitra dia lavo ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Ho anahy manokana zany dia anisan'ny zavatra nampangetaitana bebe kokoa hatrany efa hatramin'ny ela be misy hoe ahoana marina zany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra io. Dia nisy fotoana nampitovy hoe mitovy ihany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fruit de l'esprit. Dia rehefa nanana zany taita zany dia
nazava ny fanamasina anao hoe mitovy fa tsy sahala ny hoe toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny vokatry ny fanahy zany. Fa misy mahasamihafa anazy dia izay no sekolontsika indray androany. Ny zavatra iarahantsika eto dia efa fiainana no resahana eto zany, zavatra afaka hita amin'ny fiainana andavanandro no resahantsika kokoa mba hahatonga an'izy au réel kokoa fa sy izany ao connaissance na hoe lasa hoe fampianarana koa amin'ny saha fotsiny. Dia rehefa mandinika an'io toe-panahy io isika dia samy manana ny daholo zany ny olona rehetrarehetra, na mivavaka izy na tsy mivavaka. Dia zavatra tsikaritra dia misy an'izao amin'ny fiainana andavanandro. Misy olona izay tena everisika hoe sady tsy makany am-piangonana izy no sy hoe tsy mivavaka e. Dia nefany ohatrany manana toetra izay tsaratsara kokoa raha angambany noho ny olona mivavaka amin'ny resaka toe-panahy zany. Dia io zany miankina bebe kokoa amin'ny fiainana nalovan'ny tsirairay avy sy ny tezanana azy. Tsy mitovy zao ny zavatra niainan'olona amin'ny kilasy sosialy arany dia efa misy fitovizana zany e, satria samihafa ny zavatra ifaneraseran'ny tsirairay avy. Dia misy n'olona manana moralité itenenantsika anazy tena mipetrapetraka be, misy hoe tena norme be zany fiainan'ity olo ity zany, fa modèle zany. D'ailleurs zany any am-pianarana dia misy fotoana misy hoe cours-na civisme. Dia ampianarina ny olona zany ho mahalala fomba, mifanaja. Anisan'ny fototra ny fiainana zany ny tena ivoahany io toe-panahy io. Mbola tsy toetaniko hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra, fa raha zay rehefa sika ety ivelany koa amin'isa dia ohatrany hoe misy olona tena fidèle fa nefa izy tsy manaraka an'Andriamanitra. Misy olona hoe tena manana respect amin'ny hafa nefa ohatrany hoe homme politique ohatra dia ohatrany hoe mandala ny démocratie izy ohatra dia tena mahay miaino izy, na kotabaisina ary dia ohatrany hoe miaino. Dia be dia be mantsy zany ny atao hoe toe-panahy. Fa androany zany sika dia hijery ny tena hoe inona ny tena hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra pour de vrai zany, ny tena hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa be dia be zany ny toe-panahy ohatrany hoe araka an'Andriamanitra, anefany rehefa tena jerevana dia sy tanteraka amin'ilay hoe araka an'Andriamanitra. Raha ohatrany hoe jereo amin'ny baiboly sika anisan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zao ohatrany ny zavatra ny ainan'ny Josefa tamin'ny vadin'ny Potifara ohatra. Izy zany reny zao dia toe-panahy araka an'Andriamanitra noho ny fatahoran'ny Andriamanitra no sy niarahany tamin'ny vadin'ny Potifara zany, fa tsy fatahorana ny Potifara. Azosika ve ilay izy? Dia misy an'izay zany ilay zavatra jerentsika ao anatin'ity hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra ity. Important be amin'Andriamanitra zany satria miankina amin'izany principe mpiainana entinao miaina zany no tonga an'Andriamanitra koa ho faly amintsika. Toe-panahy araka an'Andriamanitra zao ohatrany hoe zany hoe mitady fatratra an'Andriamanitra isan'andro zany hoe mivavaka ianao zany, fa fo ianao dia mivavaka dia tena hoe fadianina
hoe tena Andriamanitra no ataoko prioritaire amin'ny fiainako, tena tsy maintsy manao adiny ray isan'andro, dia lasa manana disciplinany amin'izany mihitsy ianao hoe zao ny ataoko ho fitiavako an'Andriamanitra, hoe tena mitady an'Andriamanitra fatratra. Ozy rehefa sika daholo zany mety hoe karazana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia misy ianao hoe mamela ny hafa, zany zao dia toe-panahy araka an'Andriamanitra zany, hoe mahay manao, mahay mipardonner. Tany amina rehetrarehetra zao sika dia nampianarina misy hoe ny toe-panahy nampianarina toe-panahy araka an'Andriamanitra nampiasana sika tany zao dia ny hoe fanetretena. Io zany zany farak'izay sarotra indrindra amin'ny fiainana manetry tena. Be dia be zany ny olona afaka hitanao hoe manetry tena, fa monsieur basé tamin'inona ilay fanetretena, zay zany. Fa araka an'Andriamanitra zany ny fanetretena dia no ny fanekesika ny tenin'Andriamanitra hoe raha sy lasaka amin'ny tany ozy izy ny voa ka maty, dia sy afaka ny amoa izy. Dia raha mandray an'izay tenin'Andriamanitra isika dia lasa manana fomba fijery hafa, hoe be dia be ny zavatra mety handemy zany hoe lasaka amin'ny tany zany, mety hoe voahisakisaky ny olona, mety hoe sy hita tsony ny maizy anao zany fa nilentika hoe maty misy maizy anao hoe. Dia nefa ny kay zay ilay fiarany amin'Andriamanitra, eo misy Andriamanitra vao manao zavatra zany dia ampianarin'Andriamanitra sika ho tandindro ny famonjen'i Jesosy koa hoe tena maty ho asika izy dia izay lalam-piainana izay zany hafa misy ny fomba iainasika an'izay rehefa manatrika an'izay tokony hoe fanetretena zay, manetry tena noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nekena, noho ny amin'ny volonté parfaite de Dieu zany. Dia misy koa hoe ianao manana hoe disciple, manana rigueur ianao, tena petrapetraka daholo ny zavatra rehetra, hoe za moa zany tamin'ny navoaray an'ity hoe zavatra ho ampianarina androany ity dia tena za misy zany voy eto zany a Jesosy tena za misy ho any tena ohatrany hoe sy hoe zany asianao eto fa ampasahivinao zavatra be dia be hoa za hoe resaka discipline zany zao ohatra dia be dia be ny olona sy kristianina nefa tena mana discipline petrapetraka amin'ny fiainany. Dia za tena andalana makaty zao dia nampasiviny fanamasina any amin'io. Misy olona zany tena manao sport izy, nefa izy sy hanao jeux olympique akory arany fa manao sport izy. Zany hoe misy zavatra mipetraka ao anatiny ao hoe zao na sport satria zao misy performance tiako hoe enjehana noatra zany. Dia rehefa napasiviny fanamasina zay zany dia ohatrany hoe normalement ozy izy tokony hoe ny kristianina ozy ny tokony manao sport be indrindra arany. Raha tena raisinao izy izy ny teny hoe tempolon'ny fanamasina ianao dia manao sport ianao, hikarakara an'ilay vatana hoe mbola ilain'Andriamanitra ny vatasika tsirairay avy mba ho amin'ny forme tsara, mba ho afaka ampiasainy mbola be dia be ny vokatra ozy izy fa ny mpiasa ny visy dia mety hoe hiantso ny tatirindra daholo sika hoe tatirindra ahoana le fandehana fa tatirindra zao tena manana discipline mavita amin'ny fo izy miefatra maraina hoe tena mikrosy. Za aloha zany dia sandagny fa tsy mbola ao misy aloha zay atreto zany fa androany napasiviny fanamasina an'io dia
mba hitambavaka zany mba tena mba anisan'ny ao tafiditra ao anatin'ny toe-panana araka an'Andriamanitra nefa zany falazako asika tsiraray avy. Rehefa ao anatin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra koa ny manaiky diso. Manaiky diso dia mifona. Mety misy karazan'olona ohatr'izany koa hoe efa zay misy ny fiainany mora manadino izy dia mora mifona, fa misy zany noho ny tenin'Andriamanitra zay voaraisika nekesika ho fiainana dia lasa misy an'izany zany fiainasika hoe diso atompoko. Fa Jesosy arany inona zavatra tsy zavatra nahoran'i Jesosy fatany identiteny nefany dia nanaiky hitondra ny fahotanao izy nanaiky fetanany tamaina zany dia ozy ianao inona moa zany no sy afaka amela nefa zany nataon'i Jesosy dia lasa manana an'izany sika. Be dia be io toe-pananaraka an'Andriamanitra io zany. Ndraindray mantsy izy io ohatrany tsy dia tena voizina isan'andro zany. Fa tamin'ilay teny tato io zao le Timoty voalohany teo dia tena teneny misy dia ny fafito hoe sy resaka hoahoa zany na hoe anganongano rasim-ponao ny antritra ozy izy fa ka mampiasa izy ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Satria raha ny zavatra voarasika tany amin'ny laletrrehetra zao mbola important kokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no zava-panahy. Satria ity zany toroteny velona. Andriamanitra mahay mampiasa zavatra be dia be andraisana lahatra asika ny amin'ny hoe zany zavatra tian'Andriamanitra. Possible mety olona sy mivavaka fampiasain'Andriamanitra ampiseho amintsika hoe io arany io olo io ara zao sy mivavaka nefa manana an'izany izy dia tonga saina ho azy ianao zay mihevitra hoe za efa mivavaka be nefany sy manana zany discipline zany akory ary ohatra sy manana zany générosité hoe magnamany za aloha mbola sy ao anatin'izay hoe iny fa nandeha nanatitra zavatra any amin'ny Croix Rouge na Resto du Cœur ohatra. Fa misy olona tena gaga ianao fa sy mivavaka izy fa noho ny éducation nomena anazy dia manome foana izy satria respecteny ilay zavatra nampianan'ny ray aman-dreny anazy ohatra. Dia sika nefany Andriamanitra misy ilay ray aman-drenitsika fa mbola sy tonga amin'izay stade izay akory ary sika hoe andeha za mba handrimbona isonjovako ny madinika ohatra. Dia tena mampatsiaro asika mifanamasina androany sy hoe mibety izy androany fa manao mise à jour kely izy hoe misy zavatra tiako hipetraka tsara. Misy ny olona tena mijoro ninina zavatra mitranga dia tena hoe matotra ozanao tena matotra ty olona ty fa dia tena ninina fanenjena dia ohatra mbola misy olona mijoro foana. Androany zany fampasahivana ho asika zay tena efa hoe tena nolo tena ho an'Andriamanitra ho asika zany le zavatra androany fa asain'Andriamanitra tonga saina asika efa misy fijoroana zay tena tokony hijoroana kay fa ny olona zao tontolo zao raha mahavita an'izany mijoro zany rehefa misy intérêt ao dia nefa asika manana zavatra lehibe mihoatra noho zany fa raha jeresika ny tantaran'i Daniel dia tena zay apoka zay afarany ozy sorana fa za dia sy akohako amin'io zany tamin'ny raha maky any amin'ny Daniel toko voalohany asika dia mahafantatra an'izany haisika tsara zany fa mbola sekoly sika dia efa nampianarina an'izany fa manana fijoroana hoe matotra zany zany dia ao anisan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia
reo zavatra be dia be reo a, reo zany tena hoe fototry ny fiainam-panahisika izay iseho eo amin'ny fiainasika andavanandro izay takian'Andriamanitra ankehitriny amin'izao saison iainasika zao zany. Sy nisy zany a, efa be dia be zany nivoako ny vava e, vava zao be dia be mifampianarina efa nandeha koa, fa mitaky zany Andriamanitra mba ho toro-teny velona ny fiainasika tsirairay avy a, indrindra amin'io toetra io a, mba ho araka an'Andriamanitra zany. Dia les motivations zany a, sy ho fatahorana olona fa centré amin'Andriamanitra, hoe fatahorana an'Andriamanitra zany a, no ohatra na tonga ny Josefa sy niaraka tamin'ny vadiny Potifara ohatra. Misy noho ny fandresen-dahatra ao anasika any amin'ny nataon'i Jesosy a, mahatonga asika mamela. Fa par rapport ny sura fa ny zavatra nataon'olona tamin'isika par rapport ny nataosika ao an-tsen'Andriamanitra dia sy ho lehibe mihoatra noho zany e. Dia izay mahatonga asika hoe misy fotoana mety hoe mafy be izy, fa rehefa mijery an'i Jesosy sika dia hoe ok Jesosy fa amela, tena sy anana, tena velako koa misaha fotsiny Jesosy any satria fantako ny fitiavanao anahy. Dia lasa ny fahalehibiazan'Andriamanitra ao anatisika izay ekesika dia mahatonga asika anatanteraka reo ananasika an'ireo toe-panaraka an'Andriamanitra reo, lasa toetra. Ny toetra masy a sy fanenina fa mandeha zany izy, lasa ao anatinao mihitsy zany, zay no mandeha ho azy. Za tena raha tonga amin'ity point ity kosa dia tena manaraka an'izay zavatra efa nikeko an'Andriamanitra zany. Tena za kosa tena ho fidèle, ho honnête raha ometran'olona fitokisana zany a, dia ho azaiko tsara satria izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misy zavatra sy afaka misy manala an'izay ao anatisika satria par silence asika sy Andriamanitra zany izay toe-panahy izay. Miankina bebe kokoa amin'ny communion sika amin'Andriamanitra zany le toe-panahy io. Dia ohatra tsy dia mifanalavitra ny amin'ny vokatry ny fanahy nefany izy io. Dia indraisika mametra-panontaniana, ahoana eny moa ny tenan'Andriamanitra tenenina amin'ity hoe sy mitovy ihany ve zany sy ny vokatry ny fanahy? Ilay vokatry ny fanahy ve sy fitiavana, fifaliana, fiadanana, famoram-po, le fidélité ny tenenina teo, fahalemem-panahy. Dia nefa zao zany a ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaisika androany. Misy a ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay misy heriverina fa misy amin'ny fiainan'ny tsirairay avy a, nefa sy mamoaka vokatry ny fanahy izy a eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia hoy isika possible ve zany hoe za mitady an'Andriamanitra isan'andro, mivavaka, mamaky baiboly, fahadianina, dia fa maninona no sy mahatanteraka an'ireo hoe tsy hitany amin'ny fiainako daholo zany le vokatry ny fanahy reo ohatra. Hoe maninona mbola mora miakatra, ny compte toriko sy mandeha amin'ny aim izy fa tonga dia départ 5. Maninona sy manana maîtrise de soi zany, fa ohatrany hoe mbanimpanao karaté manana nefa be dia be zany ny zavatra mitranga. Dia ozy ianao hoe sy possible kosa e,
za ve efa tena inona ny sasan'Andriamanitra zay ataoko, manompy be dia mba sy ho voafitaka zany sika senao androany. Za voalohany indrindra, za zao dia manana titre pasteur, fa za tena lazaiko anareo fa sy vitako zany mandeha fo miefatra maraina dia hiazakazaka zany ohatra, noho ny hoe satria tempolin'ny fanamasina ny vatako dia tokony ho karakaraiko, dia tokony mba hoe mba safianiko any anaty kiboko any tabletiko fa mba hita ivelany ohatra. Dia nefany za manokana zao voadona be ny ao anatiko zany amin'izay ohatra hoe maîtrise de soi zany, fa raha vao entinao any amin'ny buffet volontaire dia voamafy foana le restaurant satria mihoatra noho le zavatra alony laniko ao anatiny ohatra. Zany zao dia efa ao anatin'le toe-panahy araka an'Andriamanitra sy tanteraka. Nefany za zao dia mitory aminareo aty aloha aty. Azonareo ve izy tena mampieritreritra zany le zavatra tenen'Andriamanitra rehefa tena hiainana marina, satria isika zao moa efa sisy anganongano sony, efa sisy zao dia zao hoe fa tena fiainana hiainana andavanandro dia mitaky Andriamanitra hoe asehoy fa tena manana na marinareo ny fiainanareo, tena za marina mahatonga ny toe-panahy mivoaka ty verina amin'ny fiainasika siraray avy, tena hivoaka ty amin'ny fiainasika marina ve ny fruit de l'esprit, mba tena lay départ ao anatin'le toe-panahy araka an'Andriamanitra ny voan'le fruit de l'esprit. Zay zany tokony ho izy noho ny fataorasika an'Andriamanitra, noho ny communion sika amin'Andriamanitra, dia manome vahana ny fanamasina hiasa ao anatysika dia mamoaka ho azy zay fruit de l'esprit zay. Fa mahasamy hafa anazy zany fruit de l'esprit zany vokatry ny fanahy, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra misy responsabilité sika senao ao anatiny. Iza dia andeha amaky baiboly, iza dia andeha vavaka vao maraina, za tena mangetaeta tenin'Andriamanitra, za tena ho bazina fiainako misy zany fanaran'Andriamanitra zany isan'andro dia azonareo ve tena misy etaeta an'Andriamanitra isan'andro. Départ amin'izay zany tena ivoan'ny tena toe-panahy marina araka an'Andriamanitra hoe izay teny vakiko androany izay dia sy adidy hoe sy maintsy mahavoavaky an'ity toko sy andiny ity androany fa manjary tara ny famakiko baiboly sy hovavako ty baiboly ty farany raha mbola sy vitako tika hatramin'ity na anaraka perikupa dia sy maintsy na isinana dia sy maintsy voavako ty androany. Azonareo ve dia misy fotoana anao voafitaka satria mihevitra anao efa tena top be dia gaga fa sy tanteraka zany mety hoe misy toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao fa gaga ianao fa sy tonga any amin'le fruit de l'esprit misy zany ny fiainanao andavanandro hoe lasa manao ohatra ny fariseo sy ny anona tamin'ny andro zany hoe mipetraka eny aloha manao fomba fitafy hoe azaizay ny olo eny an-dalana reny ka tena dia nefa ny kay sy tonga misy any amin'ny fruit de l'esprit dia mampasiaza ny tenin'Andriamanitra androany hoe manao mise à jour kely zany sika siraray avy, tena le fanetretenako iny ve no Jesosy sa no ny besoin personnel dia manetry tena fa sy te ila vaniny ahy ohatra ny hoe adoranga fa tena mba ataoko devise amin'ny fiainako ny hoe sy mitady L zany hoe sisa an'izany ao anaty alphabeko fa tonga dia dinganiko J K M hoe sy mitady lagy misy zany dia nefany rehefa jerevana nefa ny zavatra misy
sika saray avy ny samy mandiny tena io atraiza zany fanetretenako zany ohatra noho ny so dia noho ny tombosoako personnel na hoe za androany kamo efa maly fa dia ekena fosiny aloha sa misy tenin'Andriamanitra zay mahatonga asika tanteraka an'izany amin'ny fiainasika ohatrany hoe le fanetretena ny raisiko fa be deaibe zany no zavatra afaka zarevisika ao anatin'ireo toe-panaraka an'Andriamanitra ireo mba sebaze any amin'ny fatahoran'Andriamanitra marina ve no mahatonga na anana nyity toetra ity sa intérêt personnel na fanekena resaka civisme nasaiko zany dia miankoraze ansika fa Andriamanitra mahita zany ny faniriana teanao an'izay satria eo zany eo le parasika zany afana mahana an'io toe-panaraka an'Andriamanitra io sika no manana safidy hoe za anao an'izao isafidy an'ity ten'Andriamanitra ty arekeko ty resy lahatra amin'ity fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra zany lay fanahy masina alaizy ao anatsika noho ny fananansika an'ireo etaeta ireo sy le toe-panahy ao anatsika zay dia sy isika sony no manao eforo ivoan'izay zany fa vokatry ny fanahy le izy ny fanahy masina ao anatsika mamoaka ho azy izay eo amin'ny fiainasika siraray avy dia mety ametra-panontaniana sika manao hoe pastera kosa be dia be ny olona nge manana ny vokatry ny fanahy raha zarevana ny fiainana andavanandro misy olona tena falifaly lava misy olona tena be fitiavana be misy olona tena calme dia ahoana zany le ny pastera mampesona ve zany sa ahoana dia lazaiko asika androany fa tena misy zany eto zany sy misy hoe raha mijery sika ao anaty baiboly hita daholo ny karazana toetran'olona rehetrarehetra fa sy hoe mody zay fasy tena farak'izay tsara indrindra ny olona zay anaty baiboly fa tena misy olona tena tsy izy misy ao zany ozanao hoe ahoana ary zany dia lazaiko asika androany fa tena misy tokoa zany nefany misy olona dia magagana tena aleo ihany lasa mifosa mivavaka nay ry hanina nefa dia mivavaka dia zarevagny hito nefa zao mbola sy nakany am-piangonana misy hatramin'izay ary mitony tena misy izy fa aty dia nefa rehefa zarevana ny zavatra fiainana andavanandro dia ohatrany miapresie anazy ianao zany dia tena misy tokoa nefa n'izany fa ho zarevantsika lalindalina androany fa inona zany zavatra zany tena misy tompoko ny ohatrany hoe fruit de l'esprit zany fahitanao anazy raha sy ijery sika mpanao politika eny tanàna na eto varotra mpanao pub raha mijery ny pub ianao dia ozanao hoe vodiko daholo ny zavatra rehetra fa tena mitsinjo anahy reto tolo reto tena tsara fanahy hoe tena hoe sy misy ao amin'ity zavatra ity ny zavatra ny fahasarana rehetrarehetra inona nefa no mahatonga anazy ampiseho an'izay fruit de l'esprit ohatrany hoe fruit de l'esprit zay satria manana intérêt zay ao anatiny misy vola tiany ho azo any aminao zany io dia ho tanterahany daholo ireo resaka tena razon-dratao ary milelaka amin'ny faladianao dia lehilahy fa misy satria noho ny fitiavana vola ohatra na intérêt personnel na manana intérêt aminao ny olona dia miaritra eo izy dia andrasany hoe amin'ny herinandro meko ilay izy dia miandry izy dia afaka roa andro indray fa nana dia miandry izy satria zay ataoko hoe vola le izy satria plus anina kokoa zany ny vola fa be dia be zany ny zavatra koatra izay mety iseho eo amin'ny fiainasika andavanandro
na fiainan'ny olona koa izay mahatonga asika farina androany mba hanana discernement sara fa nasika koa raha mety ohatr'izany rehefa misy intérêt sika dia mivoaka daholo reo fruit de l'esprit reo aika izy zany fruit de l'esprit fopula zany fa sy tena avy amin'ny fanahy masina. Inona mahatonga na miteny an'izany? Ny olona mety mahitana olona tena kalma izy dia kalma foana sy mba taitaitra zany fa nefany rehefa dininao ny fiainany dia sy manana pe izy limité le versika hoe calme dia nefany le fanahy masina miasa ao amintsika mampivoaka an'ireo illimité. Ataoko angambany fa matoza asa ianao tonga eto androany kosa aloha tena sy hoe sy fanetretena fa tena aoka sika hitehaka fa fandresena fahatongavanao eto androany. Tena sy misy ny forcena zany sika ty andafo zany sisy forcena zany hoe sy maintsy makany am-piangona ianao. Any Madagasikara zany hoe efa fiainana misy zany hoe ninona misy inona misy inona dia sy maintsy makany am-piangona rehefa lahady. Fa rehefa ty andafo ianao zany tena resy lahatra any amin'Andriamanitra ianao matotonga eto dia izay mahatonga asika pasevin'Andriamanitra kely hoe tena zareo reto fa nandrainge mbola voafitaka kely ihany amin'le intérêt perso zany amin'ny fanehoana ny vokatry ny fanahy amin'ny fiainana. Dia izay no pasevin'Andriamanitra asika zany aoka ny motivation any anasika zany tena ho expérimenté sika amin'ny fiainana misy koa zany manomboka androany hoe tena tairo Jesosy tena nasisy intérêt-ko fatako hoe ho anary ty dia ho ataoko reto satria izay no mahafaly anao dia matahotra anao azy Jesosy tena aoka ianao tena mba ho alezy ao anatiko fanahy masina aoka ianao tena ho alezy ao anatiko dia mivoaka ho azy eny zany sisy sara mihoatra noho n'izany reto tena sisy sara mihoatra noho n'izany hoe mandeha ho azy amin'ny fiainanao zany mity zany falifaly zany tena lasa manana patience zany manana fomba fijery tahaka an'i Jesosy ianao hoe izay indray zany androany Jesosy mifandeha ny film tsy mety indray zany ty aloha dia okay arany lasa sy miforcer situation ianao rehefa hoe tena sy mety ty lalako ty zany dia manaiky mahay miaino zay Jesosy le izy fa sy hoe mivavaka dia nefa forcine ny ao ambadika eo ty tsy maintsy tanteraka efa manana valin'le zavatra angatana zany sika nefany mode mangataka zany fisarambela sy zany dia ao anatin'izany toe-panaraka an'Andriamanitra zany fisarambela sy zany dia sy tiany Jesosy zany ohatrany hoe tsy mangalatra nge zany hoe iny ianao fa soloky na iny ianao fa nangalabadin'olona kitsy rano be zao na iny ianao fa manao zavatra tena hoe mamoa fady fa sisy mahita an'izany zavatra sy mety ataosika any amin'ny afina farak'izay lalina intimité sika any zany nefany tsy mahafaly an'Andriamanitra aika sy tena hoe ilay toe-panahy marina araka an'Andriamanitra le hoentsika miaina fa asika ihany le izy dia lasa sy alezy ny fanahy masina tena moka ilay tena le vrai fruit de l'esprit ao anatsika dia manomboka androany tsy hoe kory dia iny fa tsy toriteny intsony sika fa mba ho toriteny velona indray zany zao aloha zany ny anisan'ny saison idirasika indray hoe na any am-piasany ianao na any amin'izay misy anao any dia mba tena hifototra amin'izay fiarana amin'Andriamanitra izay ka anaiky ny ten'Andriamanitra sika atanteraka izay toe-panahy araka an'Andriamanitra ao anasika zay mba ny tena vrai toe-panahy araka an'Andriamanitra ka hivoahany tena fruit de l'esprit ho azy any amin'ny fiainasika dia courage
aza manamely tena hoe tena dia tena kaitsany dia mbola vao départ zéro aty fa raha mbola ao anasika tsiraray avy a ny etaeta ny anao tsara no fitiavana an'Andriamanitra dia faly foan'Andriamanitra. Andriamanitra sy mitovy amin'ny zao tontolo zao hoe Dembélé nafatan'le baolina le Angérory dia Dembélé riany deuxième ballon d'or hoe saiko aloha fa foot moa ny resako eto fa za ty azonareo ve dia ohatran'ny hoe Dembélé riany tena enzana indrindra tao anatin'ny ekipa fa ny olona mpanotra ry amin'ny vestiaire ry fa marary ny lohalika na anina sisy mahita fa Jesosy sy mboatra izany izy fa hitany le cuisinier hoe tia sakafon'le rony ataoko tsara be tia zao ny produit mety anorana an'ireo bandy ireo fa enzana be zao ny courbature an'ireo mila azonareo ve ny hitan'Andriamanitra dia aza tokony maresy lahatra atsika zany hoe zany le Andriamanitra arahako donc hitan'Andriamanitra izay naposika tsiraray avy ihany fa sy hoe kory andeha anenzika ihany na tena efa manana tena fiainam-panahy fa miavaka misy iny inona ary nataoko any anjeko ny azonareo hoe ny level ny olona anankiray iny na mihaino fampianarana amin'ny YouTube anao dia hoe tena ahoana arany fa Andriamanitra sy Dembélé hitany nafaty baolina foana ny hitany fa mety mibandy misupporter ina trano ry tena tiako kosa dia manana fo amin'ny PSG misy ty bandy ty zany tena andeha vidy maillot misy izy satria mba ho anampiana azonareo hoe ataoko hoe lavatra be sy ataoko hoe mpanotra kory ary sy hoe polisy le hoe mpanotra fa hoe tena mbola lavitra be ry zany hitan'Andriamanitra dolo zany eo amposika tsiraray avy dia courage sika sisy manamelimely tena zany hoe za tena mbola tsy izy misy par rapport an'ny Dembélé fa hitan'Andriamanitra ny fitiavana anao mety hoe miala tsiny ho an'ny vehivavy izay sy maraka an'izay fa angambany rehefa miravo sika dia antanio izy le Dembélé teo pasteur fa isaiko zany le vadiko aloha sira fa tsy hainy akoho zany izy zany Dembélé somary bebe maso zay izy seria fa mampidi baolina izy dia courage sika sy ianao fa Andriamanitra mahita ny fitiavanao fanoratenanao io Andriamanitra sy misy hoe efa tonga amin'ity stade ty ianao vao ekeko hiditra ny lanitra zany fa raha mbola mangetaheta an'Andriamanitra ianao ka miaraka amin'i Jesosy izay miaraka amin'izay ao amin'i Jesosy ihany angeny no andovan'ny lanitra sy ny performance asika eto an-tany no afasika mandovan'ny lanitra fa rehefa ny rany Jesosy passeportnao miditra ny an-danitra hoe tena ananty ozy izy Jesosy dia ok halleloja sotra Jesosy sotra Jesosy ndreto say Jesosy tena tsisy marina izay naray ara maheno ny zavatra lazainao androany zay Jesosy dia tena mbola mamitaka anao zay Jesosy mbola be dia be Jesosy ny zavatra ataonay ataonay amin'ny propre intérêt nay ny akamaroany Jesosy ny toetra sionay ny olona dia ndraindray ohatrany hoe mba te ho tsara eo maso ny hafa fa sy teaneo ianao zay ao anatinay ekenay fantatrao na tsy pri-piainanay Jesosy mamondrafo aminay indrindra ianao nefa Jesosy dia mahita ny etaetany reto olona tonga eto reto Jesosy ny ala any tokantrano izy ireo tsiraray avy Jesosy tonga eto mangetaetanao Jesosy zay revony etaetan'izy ireo Jesosy me force vavaondray Jesosy hiatrika ny fiainana fa manan'Andriamanitra illimité zahay manan'Andriamanitra be fitiavana indrindra izahay manan'Andriamanitra mahay manome hery izahay manan'Andriamanitra mpamorona izahay manan'Andriamanitra mpandahatra endry izahay témoignage ny zandrinao Jesosy tena hoe manaiky anao fosiny comme ça fa inona moa ny zavatra amin'ity tany ity Jesosy sy hampafiry ny zavatra
Tsy hampafiry ny éternité zany Jesosy. Ampianarinao zay eto androany amin'ny alalan'ny témoignage nampitonanao ny zandrinao teo Jesosy. Fa mbola important lavitra ny éternité Jesosy noho ny zavatra iverinay fa important eto amin'ity tany ity. Ampanakenao Jesosy. Chapitre 3 ao anatin'ny chapitre 13 Jesosy no afaka nataony. Fa afaka mbola ampianarinao anazy chapitre 10 hafa eny amin'ny androm-piainana eny Jesosy. Zay ianao Jesosy Ozy izy ny olona raha mahinao an'izany Jesosy, nareo koa dia efa mampiesona dia le fivavahanao dia hoy fa iainana eto zany Jesosy ny éternité ny important aminao Jesosy fa nahazonay ry zao tontolo zao lasa PDG je pas quoi Jesosy chercheur ninninina eto amin'ity tany ity zay kanefa tsy manana le fiainana mandrakizay Jesosy dia mampalahelo indrindra izay. Odoye ozy izy ny fiteny taloha Jesosy. Ohainina ianao nahazo ny zavatra rehetra nefa tsy nahazo ny lanitra sy fiainana mandrakizay. Jesosy aoka ny fiovana ao anatinay tena fiovana pour de vrai Jesosy. Tena miova fo tanteraka ho anao Jesosy fa sy miova fo FOU Jesosy hoe lasa dala. Fa mba tena hoe ao aminao Jesosy ny fiovanay, ny fiainana tsirairay avy Jesosy mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Alleluia, amen. Dia hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra manaraka izay manana zavatra tena important be koa napetraka Andriamanitra ao am-pony ho asika tsirairay avy dia miala tsiny fa ohatrany hoe nandeha tamin'ny teny gasy izy fa sura fa mazava dia raha misy manana fanampazavana dia afaka miresaka ihany sika rehefa vita ny fotoana na ny fotoana hafa koa dia makasitraka tompoko amen. Alleluia. Iza nahazo zavatra androany dia raina Jesosy. Tsy hijanona ela satria fantako fa misy fetrany fotoana za koa tsy hampianatra intsony satria za mbola mpianatra fa zavatra tian'Andriamanitra ataontsika dia hivavakantsika. Izay nataontsika androany. Entintsika mambavaka ny thème rehetra ny tenen'i Pasteur Andry teo satria za zao tsy nanomana niaraka tamin'ny Pasteur Andry dia nefa ny zavatra napetraka Jesosy tao anatin'ny foko hoe intercession natao après un Pasteur Andry dia izay teny rehetra nisy thème napetraka Jesosy dia nefa le zavatra tenen'i Pasteur Daola no entina mambavaka. Alleluia. Ny teny voalohany izay entintsika mambavaka dia izay hitantsika ao amin'ny Samuel voalohany toko fa 17 andiny fa 7 sy ny 9. 1 Samuel chapitre 17 verset 28-29. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko amin'ny teny gasy ary Eliaba zokiny nandre azy ny teny tamin'ny olona dia nirehatra tamin'ny Davida amin'ny fahatezerany ka hoy izy, nahoana ianao no midina ety ary amin'iza moa no namelanao ireny ondry vitsirena any anefitra? Fantatro ny avinavinao sy ny faharatsiany fonao fa izaho ny ady no hidinanao ety. Ary hoy Davida, moa maninonao zao mba miteny aho ka nahoana moa. Amen. Io Davida nyteny io dia Davida ny raha ny dadany anatitra fromage sy ronono ary sakafo andriralany 3 izay ao am-perinasa amin'ny ady.
dia le rahalahiny a tsy mba nisaotra akory ny hoe tia Davida fa nitondra sakafo, fa rompotra be izy nahitany Davida. Dia rehefa rompotra izy nahitany Davida dia le mivakitsika teo hoe inona ny nalehanao aty. Resaka ady izany ilay izy. Dia Davida moa izany amin'ilay tsotra dia niteny hoe aleo anaovako azy, aleo ataoko io ady io fa vitantsika io. Dia tezitra be ny ralahany. Ohatr'izany koa tsika indraindray rehefa ao anatin'ny fiainana dia tsika ilay manao zavatra foana. Na atao am-piangonana arany dia ilay isika tena manao zavatra foana no mahazo fahatezerana ny hafa. Iny koa te ho teraina, iny koa dia miteny tsy anontaniana, iny koa dia manira-tena. Tsy mba mety faly mihitsy tsika indraindray. Nefa misy fotoana irahan'Andriamanitra Davida aniraka anatitra sakafo atsika, fa ny tena marina ny irahan'Andriamanitra Davida hiady ho atsika. Misy fotoana misy olona tena ataon'Andriamanitra ho fahasoavana ho anao, ho an'ny hafa. Ianao koa ataon'Andriamanitra fahasoavana ho an'ny hafa. Dia nefa misy tenin-dratsy azontsika. Dia hivavaka aloha tsika ny amin'izay zavatra dia avy eo ho tohizantsika ny tantara. Hiara hivavaka sika, tompoko manasanao hitsangana, hivavaka sika. Andriamanitra rainay eo, masina loatra ianao, mamindrafo aminay, toe-panahy no takinao aminay tsiray avy. Tsy mba manana an'izany loatra izahay, fa noho ny teninao dia mijoro eto izahay. Te hanana toe-panahy hifanaraka ny sitraponao. Mitaky Davida ianao, kanefa ny toetranay toetrany ralahany Davida. Manelingelina anay indraindray mahita olona miasa manompo anao. Manelingelina anay indraindray mahita olona mahay teny tsara, manateny-pahendreny. Manelingelina anay indraindray mandre tenin'Andriamanitra tena manitsy anay, dia tsy tianay inolina. Andriamanitra, ianao ilay mahafantatra ny ao anatin'ny vo sy ny fo araka ny teny mpanomponao teo. Andriamanitra tsy mahita an'ilay olona mandaka baolina mahay, tsy haiko tsara ny anarany teo Jesosy, fa Andriamanitra mahita ny fon'olona tia manao baolina, manohana, tia manohana. Izay ny tena marina. Mamindrafo aminay, fa tsy nanao an'izany izahay. Mamindrafo aminay, ataovy latsaka ao anatin'ny fonay amin'izao ora sy minitra ao. Ilay fitiavana mahay makasitraka, fitiavana faly fa misy manohana, fitiavana faly fa misy mananatra, fitiavana faly fa misy manamboatra. Ataovy latsaka ao anatin'ny fonay izany. Ry fahasoavana aoka hidina ao anatinay ianao. Misaotra Jesosy. Amen. Miara-mipetraka tsika tompoko. Na teo ary izany teny izany dia nijoro foana Davida. Teo anoloan'i Davida ny firenen'ny Filistina niaraka tamina olona ngeda be. Izy kely batitika kely, le olona miady amin'ny ngeda be. Dia fomba fanao izao tontolo izao, araka ny tenen'ny pasteur andro teo, rehefa ampijalanao izy, rehefa tsy tiana handresy ianao, rehefa ampirorona ianao,
dia manao pipa angalatra izy izay, anapotika izy izay. Ohatr'izany koa Goliata natao mikoritsaritsana eo am-basony zanak'Israely mihitsy hoe za manana fitaovana sabatra ngeda be. Izy amin'ny hoe fa ngeza be mihitsy, dia nefa ny fitaovany tena ngeza be, sabatra lava be, izy be bokona be, mbola bokona noho izay olona izay izy rehefa mijoro izy tonga dia matahotra ilay olona. Fa Davida tsy taitra. Niny Davida hietsa anoloany Goliata hiady aminy sy ny Filistina. Atao ambadika ny olona tsy mitsahatra amin'ny teny orle kely ty amela teo, ianao ve dia manana. Fa hozy Davida ao amin'ny Samuela 7:17 manao hoe Jehova izay namonjy ahy tamin'ny tanàny liona sy ny bera, izy namonjy ahy amin'ny tanàny Filistina. Dia hoy Saola mandehana ary ombanao an'i Jehova. Amen. Araka ny teny pasteur andro teo hoe mijoro. Ninona mety zavatra mety ampiororantsika 13 page chapitre tsy maintsy 13 chapitre tsy maintsy vakina. Izany zao zavatra mampiorora. Kanefa ny 3 page izay mivakina farany no nomban'Andriamanitra an'ilay témoignage teo. Androantsika hianatra hijoro, hiaraka tovy amin'ny David tsika hoe Goliata mety manana fitaovana be dia be ampiasaina entiny miady, fa tsika manana an'Andriamanitra, manana ny fanahy masina. Dia ndaontsika hiara hitsangana indray hivavaka mba tena hifantoka amin'ilay Andriamanitra izay mpamonjy antsika. Hiara hitsangantsika to. Andriamanitra rainay io, tsy ataonay teoria fotsiny izany androany hoe hijoro e. Tsy ataonao teoria fotsiny izany androany hoe nandre-teny izay hoe be dia be mipuba amarotana anay ampitsanganana. Misy fomba fiteninay ao an-trano ara hoe tena mamaritra anay amin'ny 2 ariary mihitsy ty rangahy ty. Fa androany izay Jesosy dia hijoro indrindra fa amin'ny fiainam-panahinay. Mety misy olona Jesosy anatitra fotsiny ao potsotsoffinay fanaratsiana, animba anay, animba ny personnalité anay, animba ny identité anay, ite hidomine anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy anankera ao anatinay intsony izany mandrakizay, fa hirotsaka aminay kosa l'esprit de discernement, hirotsaka aminay kosa l'esprit ny fahendrenao Jesosy. Omeo anay fahendrenao, omeo anay Jesosy ny sofina afaka mandray teny, ny maso afaka mahitanao. Jesosy Kristy malalo, nataonao niavaka tamin'ny zavaboary maro karazana eto ambony tany izay, tsirairay avy ny olombelona, indrindra fa ny kristiana. Nomenao intelligence surnaturelle izay dia amin'izao fotoana izao Jesosy dia antsonay ilay fahendren'Andriamanitra, ilay discernement izay surnaturel izay hiasa ao anatinay. Ampizay hifikitra Jesosy. Aoka izahay Jesosy tsy ireare, ilaza fa izahay no iza na iza eto amin'ity tany ity. Faoka izay ireare tahaka ny David, fa Jehova tompony maro no miady ho anay. Jesosy apetraka eo am-pelantananao, ny fonay sy sainay. Apetraka eo am-pelantananao fanay masonao, mba ho tsaronay indray androany. Fa manana mpamonjy izahay, manana fanay masina izahay, afaka miady miaraka aminay. Tsy irery izay satria eo ianao. Saotra Jesosy. Amen. Petraka antsika tompoko farany sisa. Mbola ao ve? Mbola toizana vavaka? Tantarany Petera indray zao.
Matthieu toko 26 andiny 33 sy 35 amin'ny anaran'i Jesosy. Fampeterana malaka nanao taminy hoe na ho tafotoana ny ao aminao aza ny olona rehetra, zaho tsy mba ho tafotoana mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa ny alina ihany raha tsy mbola misy akomane dia anda intelo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba handahanao tokoa, ary toy izany koa ny lazay mpianatra rehetra. Amen. Haintsika izay tantara izay. Rehefa voasambotra Jesosy dia miparitaka amin'ny mpianatra rehetra. Io tenin'ny Petera io andro maraina alohan'ny isarandro zareo. Tena tsy ala aminao ahy, anohana anao ahy, hiaraka aminao ahy, izao e. Dia misy olona koa efa netiny tenanao an'izany. Tsy ala aminao mihitsy ahako na misy ina na misy ina. Efa be dia be tsika. Mety olona nanao an'izay, fa isika koa tena atsoka ianao rariva. Za io teneko. Promis, atsoka ianao rariva, atsoka ianao rariva. Dia tsy nanao anefa. Dia mba azontsika tsaina ve fa mandainga tsika rehefa mitena an'izany. Amin'ny herinandro ity mandalo any aminao ataoko hoe zavatra tsotra kely, misy taontsika mandainga. Izay lainga izay tena efa ao anatintsika izay. Manao promesse tsy tanteraka. Dao indray tsika hivavaka androany. Hivavaka tsika mba farafaratsy vitantsika 30% amin'ity taona ity hoe tsy teny intsony. Za aloha anisany za. Misy olona be dia be atao amintsika tena niteneniko an'izay mihitsy. Atsoka ianao rariva. Efa hatramin'ny 2025 mbola tsy voasiko ilay olona. Andraso fa hoentiko izay zavatra. Tena marina satria tsy prioritaire amiko ilay olona indray. Mahery ambolohana rehefa hitako ilay olona. Fa rehefa mandeha miala amin'ilay olona dia ny tenako aloha ny hitako izay nahazo amin'ny Petera. Arofako ny rampoko mba tsy ho tapaka. Dia rehefa anontanian'olona dia nandahy. Dia ohatr'izany tsika rehetra. Dia izao hitsangantsika hivavaka. Raha manaiky ianao anatanteraka izay hoe farafaratsiny 30% vitantsika mandrapahatonga ny fin décembre 2026 hoe mba hiezaka tsy hanao an'izay hoe promesse izay hoe atsoka ianao, ataoko izao na amin'ny zanakitsika ary tsika tsy manao. Misy taona oui, hoentiko any amin'ny restaurant, hoentiko any amin'ny cantine, hoentiko amin'ny je sais plus, speed park tsy fantako intsony, Miami. Misy taontsika mandainga manao promesse dans le vide. Taontsika hivavaka. Jesosy menatra nge izay tsy rehare nge izany. Tsy frihariary izany Jesosy. Azoko an-tsaina nahazo amin'ny Petera rehefa navita ilay nandahy intelo satria tsy natana ny teniny mpandainga izany. Andriamanitro, nampianarinao izay toy fa tsy mi-accuser sady tsy culpabilité tena ho ianao. Fa raha mety ianao, accordeo amin'ny fahasoavanao izay mba afaka tanteraka na dia 3 isan-jato monja ara Jesosy mba vitanay. Mangataka amin'ny famindraponao izay Jesosy eo. Ampio izay fanay masina mba tsy teny mivavanay raha mbola tsy fantatray hoe ho vita izany. Ampio izay fanay masina. Ampio izay fanay masina.
Plus zay raha misy fotoana mba afaka miantso kosa nefa fa adidinay noho izay hoe tsy misy toe-panahy fanaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa mbola ny tenanay foana no hitanay izay mampetanay foana. Izany koa mahatonga an'izany indraindray miaro ny rambony tsy ho tapaka. Tsy te iray petsapetsa rehefa tonga ny sakoroka dia mialangalana ery. Andriamanitra mamindra fo aminay indrindra. Fa zahay izany rehefa tady ho ratsy ny tantara dia mody manaranara maso ivelany fotsiny. Ihany iny miaro ny anarana hoe paster nefa miara manao promesse zao mihitsy indraindray hoe zay mavoanao mavoana zay mety aminao mety amiko fa rehefa tonga tena tonga ny ady miseho daholo zany. Tsy te iray petsapetsa nefa niaraka nanao zao daholo ihany. Mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy. Esorao ao anatin'ny toe-tsainay zany Jesosy. Esorao ao anatin'ny toe-ponay zany. En plus zay fanay masina fa sady mpamitaka anao zay mpamitaka ny tenanay. Misy tao zay milaza régime tsy mihinana an'ity tsy mihinana an'ity nefa vao miditra ao an-trano sesefanay daholo izay tokony ho hita sy hohanina rehetrarehetra. Mpandainga mpamitaka mamindra fo aminay Jesosy. Hitanao nge zany fa Andriamanitra tsy mpanala baraka ianao dia arahanao maso fotsiny izay. Mamindra fo aminay Jesosy. Amboaro ny vavanay. Tsy voatery teny izay Jesosy. Indrindra araka ny tenen'ny pasteur teo hoe tsisy discipline. Tsy voatery teny ny vavanay raha tsy vitanay hoe hanao sport ara-pito na koa rehefa miaraka amin'olona dia misy manao sport dia miteny koa zaho tena manao sport mihitsy. Jesosy afao izay. Tsy voatery teny izay Jesosy. Ampianary izay hikombona ny vavanay fa mampanota anay indraindray ny tenanay ny teninay Jesosy. Ampio izay Jesosy fa matoa voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainao anatin'ny baiboly io izany zavatra resahanay izany dia satria tianao izay Jesosy atsiaro teny fa tsy ilaina amin'ny mandainga, tsy ilaina amin'ny mamitaka, tsy ilaina amin'ny teny. Aleo ara-mangina dia mandinidinika amin'ny fotsiny. Ampio izay Jesosy. Ampio izay misaotra fanay masino amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo mipetraka tsika tompoko. Atambatro ny tena anankiroa dia tantaran'i Davida dia tantaran'i Jesosy teo. Na teo aza ny zavatra rehetra izany rehefa teo anatrehan'ilay ady sy ny teny hoe ady amin'Andriamanitra haintsika ilay tantara fa misy tena anankiray ity izay nampiasain'i Davida hoe 1 Samuel 17:49 ary natsofoka Davida tao an-kitapo ny tanany ka naka vato tao izy dia nalefany tamin'ny atsamitady ka navoan'ilay Filistina tamin'ny andriny ary niletika tamin'ny andro ny vato dia potraka ny ankohaka tamin'ny tany izy. Nangeda be tahaka ninona zavatra mirantiranty vato iray fotsiny dia nampipotraka n'ilay Goliata. Jaune toko 7:30 andiny 30. Jaune toko 7:30 andiny 30. Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanodrika ny lohany izy ka nanoditra ny fanahany. Amen. Nananda azy ny be dehibe ary Petera, nanandao azy ny be dehibe ary amin'ny mpianatra, na inonina zavatra nitranga teo anatrehan'i Jesosy ny babo ny eloko tsika
mianakavy vita amin'ny mission avitritsika. Tsy mahazo teka vitsika Andriamanitra amin'izany. Izay mifandresena lehibe indrindra. Potraka Goliata vitan'i Jesosy ny mission. Ndao tsika hitsangana ambarana izao vavaka izao. Misaotra Jesosy, vitanao ny ady rehetra. Tandindinao ny asan'ny Davida tamin'izany. Ny Davida mety Goliata fotsiny no potraka sy maty, fa ninao neloka rehetra, neloka rehetra no entinao. Tsy vitany hoe noentinao, fa sasanao izay, diovinao izay, noamasinao izay, noentinao amboninahitra, ny fandresena, ny anaranay rehetrarehetra, noentinao amboninahitra. Loloavinao tamin'ny koronanao izay tsirairay avy, tamin'izany fotoana izany korona tsilo noentinao, fa amin'izao fotoana izao loloavinao amboninahitra izay tsirairay avy, ary niteneninao hoe vita. Oko tsaronay mandrakizay, fa nisy olona anankiray nanolotra ny tenany ho anay mandrakizay. Mankasitraka Jesosy, avitra izahay, mandresy izahay, mahery izahay, tsisy nizaniza tsony ilaza aminay, fa resy izahay. Non, nandresy izahay vita. Alléluia. Amen. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Amen. On va passer à la Sainte Seine. Je demande aux responsables de distribuer le pain et le jus de raisin. Et pendant ce temps, on va faire ce chant qui dit « Attire-moi à toi, Seigneur ». Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Et déclarons tous ensemble que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, tu es tout, Seigneur. Tu es tout pour moi. Toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.
rends-moi près de toi. Izao dia tonga amin'ny fotoana izay important indrindra amin'izao fotoana izao sika dia ny farasika latabatra amin'i Jesosy. Mialohan'ny andraisasika an'izany dia misy teny zay vakiana ao amin'ny Jean toko 7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha nandalo Jesosy izy dia nahita raha lehilahy jamba hatry ny fony voateraka ary ny mpianany nanontany azy hoe raby eo iza moa nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia tena teraka zamba izy. Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso mason'ilay jamba ary hoy izy taminy andesa sao ny masonao any amin'ny fariny Siloama izay atao hoe raha dika ny raina dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Tiako hisintomana ny attention sika androany amin'ity tenin'Andriamanitra ity Petro Jesosy dia nampiasa ny rorany izay zany rora zany raha iverisika amin'ny fiainana andavanandro dia zavatra hoe mahatonga olona mandora dia manary zavatra maloto na hoe ohatrany hoe sy fanaovana tsinosinona olona raha mandora zany. Ohatrany hoe zavatra farak'izay ambany indrindra ao amin'ny momba antsika izany hoe rora satria ny rora dia tsy avy aty ivelany fa avy any anaty. Dia ny tiako hisintomana ny attention sika androany amin'ny zavatra nataon'i Jesosy rora no nampiasain'i Jesosy sady natambatra tamin'ny fotaka dia nahosotra tamin'ny mason'ny olona efa jamba dia izy efa jamba indray dia nandana ozy izy mbola mandeha misasary amin'ny rano Siloama. Ohatrany hoe manany any be zany sady efa jamba ianao efa mahiratra io ara disoka kely vato kely anankiray dia efa marary ny maso mbola nasiana fotaka dia le fotaka indray mbola hoe ndana mandeha mijabajaba io aiza ary zany rano Siloama zany dia nefany nahiratra le olona izay jamba hatrany amboaka. Dia ny tianambara amintsika androany ny vatan'i Jesosy sy ny ran'i Jesosy no nomeny izay tena sisy idirany amin'ny rora ny fahalehibiazan'izany ao anatin'ny raha atao hoe olona anankiray. Tiako hiratra masom-panansika sanao androany fa raha rora nafangaro vovoka lasa fotaka no napetaka tamin'ny mason'ilay jamba hatrany amboaka dia niteraka famoronana nisy maso nahiratra niova ny fiainana satria nahita fahitana izay mbola sy nananana izy. Mino izasy ianao androany fa lehibe lavitra noho ny roran'i Jesosy ny rany izay nalasany ny vatany izay nomeny ho patena ho anasy ianao. Sambatra izay mandray ny teny tompoko mandray izany tena ho fiainana
ho fahamarinana fahalehibe ny fitiavan'Andriamanitra anasy ianao. Fa raha manasa anao androany Jesosy dia sy ny rorany nomeny anao izay nahatonga famoronana sy fahazavana, fa ny vatany sy ny rany no fony Jesosy omena asika sy ianao. Aoka hisokatra ny fosika tena hana reconnaissance amin'Andriamanitra fa tsisy fitiavana lehibe noho izany. Dia minoto tompoko fa raha ny orana tonga famoronana teo amin'ny vatany ity olona voalaza eto amin'ny Baiboly ity dia anao mihoatra no famoron'Andriamanitra ny fiainasika sy ianao. Lehibe lavitra ny rany Jesosy izay nalasanao asika sy ianao. Lehibe lavitra ny vatana izay momeny Jesosy ho kapohana ho potehana ho famonjena manasy ianao. Ny aretina rehetra inona sy narary tamin'izany kapoka 39 Jesosy sotra Jesosy hikasika amin'ny fosy fananay ray avy ianao Jesosy amin'ity andro an'ity. Fa lehibe ny zavatra ataonao anay. Halleluja Jesosy. Ahoana mahatonga anay mbola tsy iny foana Jesosy. Sisy anam-pitiavany lehibe mihoatra anao Jesosy. Manoloana ny latabatra ao zay Jesosy. Sisy porofom-piavana lehibe mihoatra noho izany Jesosy. Fa mbola mihoatra lavitra ary Jesosy hoe ny fahanatrehanao fotsiny Jesosy dia efa havita zavatra lehibe amin'ny fiainanay. Na tsy misy zavatra ho aorosinao anay ary Jesosy fa mifijerevanao ny fiainanay fotsiny Jesosy dia efa hanao zava-dehibe ianao. Anefa androany Jesosy dia mbola tena zavatra hafa nataonao Jesosy faratampony indrindra Jesosy. Dia ny fanomezanao ny vatanao sy ny ranao Jesosy. Ianao ny haino izao vavaka magnenona tsirairay any anatinay ihany Jesosy. Ankasitraka izany fitiavanao izany. Rehefa niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy tamin'ny alina izay niamadihana azy Jesosy. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny nomofoka hoy izy ity ny tenako ho anareo izao ataovy fahasorovanay. Dia tozany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy fahasorovanay. Na oviana no misotro ianareo. Jesosy fanamasina iasany natana ihany Jesosy. Ianao nahitanetahitany tsirairay avy Jesosy. Te hiombona aminao zay Jesosy. Te hiaina ilay fiainana tena pour de vrai miaraka aminao zay Jesosy. Tena hanana tombony manokana izay hoe zany tena hoe mandray ny vatanao sy ny ranao amin'ny fiainana izany Jesosy. Tena tsy hoe akory hoe na andeha fianarana ny akamaroanareo Jesosy dia niakaty ampitan-dranomasina mba hanohy fianarana. Hainay tsara zany resaka ADN zany Jesosy. Fa raha horaisinay fahamarinana zany Jesosy hoe misy ADN anao mikorina ao anatinay hafa ny fiforoana zavatra rehetra amin'ny fiainay koa.
Jesosy aoka hisokatra anao anatinay. Sy ho fahazarana Jesosy nanao saintesaina izay androany. Sy fahazarana ilay hoe communion izao fotoana ataona izao fa tena ho fiainanay zany Jesosy. Ho fiainanay zany ary ho hita ty ivelany koa fa tena ny ranao mikrinao anatinay. Ny tia kapoka taminao nefa nahasitrana anay tsirairay avokoa. Sotra Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. On va passer à l'offrande. J'invite aussi le responsable pour l'offrande. Et on va reprendre ce jour. Pour moi, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. Je vais prier pour l'offrande. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? On va prier pour l'offrande. Seigneur, merci encore pour l'offrande. Merci Seigneur pour les gens qui ont pu donner. Merci également pour ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui, chacun a pu avoir sa part, Seigneur, dans ta maison. On bénit aussi Pasteur Nava et Pasteur Ange pour la parole. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons pouvoir mettre ta parole encore en pratique, Seigneur. Merci pour le cœur de chacun. Merci pour ton Église. Amen. Amen. On va se réjouir une dernière fois dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir dans la présence de Dieu? Bon, alors, je n'ai pas dit est-ce que vous êtes prêts à dormir dans la présence de Dieu. J'ai dit est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir dans la présence de Dieu? Non, je ne suis pas encore satisfait. Je suis pas encore satisfait. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir dans la présence de Dieu? Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir dans la présence de Dieu? Ok, c'est parti. Bénis l'Éternel, mon âme. On peut taper des mains? Ok. Et on va déclarer que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, consort de ma foi. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, béni, béni, béni l'Éternel. Oh mon âme. Ok, stop un instant. Alors, quand je dis béni l'Éternel, en fait, quand on chante ça, il faut qu'on fasse ressortir ce que l'on chante. Quand David il dansait pour Dieu, quand David il louait Dieu, il était
l'Éternel, mon âme. En fait, c'est pas un chant, c'est un commandement. Et en fait, c'est ça qu'on va faire. Quand on dit bénis l'Éternel, on ordonne à notre âme de bénir l'Éternel. Amen ou pas? Amen ou pas? Amen ou pas? Ok. On acclame. Tu peux faire plus fort que ça. Tu peux faire plus fort que ça. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Encore. Et on déclare béni. 1, 2, 3, 4. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Béni. Bénis l'Éternel, Encore oh une fois. mon âme. Béni. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Béni. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Et on déclare, ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant Que je vivrai, tout en moi chantera bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh et mon j'élève ma voix. âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Tous ensemble, que ceux qui vivent, Qui respire, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Ok. Prépare-toi à danser pour ton Dieu, car c'est le Dieu qui est fort en toutes circonstances. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ok. À nous. 1, 2, 3, 4. On va suivre un beat. Hein. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. c'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu Je vais encore le dire. c'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. Est-ce qu'il y a des victorieux et des victorieuses ici? Alléluia, prends le bien en haut. On va bien serrer nos poings comme ceci. Et l'ennemi est juste devant nous. On va bien le frapper comme ça. Et comme David, il avait comme Pasteur Nava dit tout à l'heure, on va faire le même geste que lui. Goliath est juste devant nous. Frère, on va lancer ensemble en même temps. Et l'ennemi tombe devant nous. Hey. On avance tous ensemble. On va tous être coordonnés. On va commencer à aller vers la gauche, ensuite vers la droite. Maintenant, on va. La parole de Dieu dit, toute arme forgée contre nous est sans effet. Amen ou pas? Amen. On va faire tout ensemble, frère. Sans effet. Sans effet. Maintenant, on
avance ensemble, direction le royaume. Direction dans le royaume. Prends ton camarade et on y va tous ensemble. Wouh! Proclamez, c'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui est dans ton travail, dans ton foyer, dans ton avenir. C'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, oh oui c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui est, 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 c'est Dieu qui est fort. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ou pas aujourd'hui? Amen. Alors on va finir par ce dernier chant et désolé, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Ça fait du bien effectivement. On va finir par ce dernier chant et on va se réjouir une dernière fois dans sa présence, tous ensemble pour un même but. Amen. C'est parti alors. Viubina, Ikapipalina, Kuriecha, Irapiubina, Ikapipalina, Kuriecha, Piderana, Feti sikurana, Fukumanu Tulu, Nyanza piderana, Feti sikurana, Fukumanu Tulu, Sireriani, non me ci chiuderai, l'ampulla e tua tani, mi andare no ira, se sireriani, non me ci chiuderai, l'ampulla e tua tani, mi andare no ira,
hiderako anao, oh hiderako anao Jesosy oh. Hiderako anao, oh hiderako anao, oh hiderako anao Jesosy oh. Jesosy irery ihany No mendriko de raina na mbola eto an-tany ny anarano irana hirao 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 hiderako anao, oh hiderako anao, oh hiderako anao Jesosy oh. Hiderako anao, oh hiderako anao, oh hiderako anao Jesosy oh. Hiderako anao, oh hiderako anao, oh hiderako anao Jesosy oh. Hiderako anao, oh hiderako anao, oh hiderako anao Jesosy oh. Amen. Wouh. J'appelle le pasteur pour la bénédiction, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des annonces? Non. Dia mbola misy tsaimiko tompoko. Aleluia. Sotran'i Jesosy fa vita somasaranday ny fotoanandroany. Misy afatra kely fosiny mosika mody Dieu ne cherche pas seulement des gens polis, des gens équilibrés, des gens socialement corrects, mais il cherche les vrais cœurs transformés et une relation réelle avec lui. Ça y est? C'est. Mifaly satria faly amintsika sanao Andriamanitra androany sy manadina asika izy. Hitanao anay Jehovah kaharo anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anay izy ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anay izy ka nomenao fiadanana, mandehana fa lehibe ny ao anatinao mihoatra noho ny tontolo izao. Alléluia, amen. Fahasoavan'Andriamanitra matoza fahasoavan'Andriamanitra matoza asika tsirairay avy. Amen. Alléluia.